ahoana moa reto ny ahafahana miaina ao anatina firenena anankiray rehefa ny olona tokony hiaro anao no manao setrasetra. Ahoana moa reto ny eritreretana hoe renim-pianakaviana andeha hiasa dia misy erisetra ataon'ny gendarme ohatran'ireny tena mony eny renim-pianakaviana andeha hiasa. Andeha hiasa izy. Ahoana moa reto mbola any an-kena zany? Malahelo satria zavatra ny ainako le izy. Raha tamin'ny fotoana nisian'le gendarme tonga tao amiko iny zany tonga hatramin'ny ohatr'izay tena kaizako ireo zanako ireo. Mety tsy azon'ny olona, tsy haiko hoe mety tsy azon'ny olona tsy niaina le izy fe fa mafy reto raha ohatra ka tratra tonga hatramin'izany Andriamatoa minisitra inona ity zavatra mitranga ty tsy azo ekena re. Miplaindiko hatramin'izao tsy mbola misy nandray ambavany ihany na indray mandeha nefa nitapoky ita-pirenena misy an'ireny vidéo ireny. Hitan'ny olona hoe iza le olona tonga tany an-trano nanao an'le erisetra teo alohan'ny zanako. Fa nahoana tompoko? Sa hoe zahay majinika fa nareo be basy dia afaka manao an'ireny ny mpiara-miasa aminareo dia tsy miteny ianareo. Tsy mbola misy voantso na gendarme anankiray raha tamin'ny zavatra niatra tamiko dia ahoana indray zao zany ny namana mpanao gazety anankiray iny. Andeha hiasa izy tena mony eny. Hatraiza reto tsy azo atao hoe tena mifona reto tena mifona eny. Tsy fa ampivereny erisetra natao tamin'ny fifidianana ireny. Fa raha ohatra kosa hoe olona any an-trano, olona any am-piasana tena hoe tonga dia erisetra tsotra zao tena tsy hanananareo eritreritra mihitsy hoe inona ny impactalizy amin'ny zanakay. Satria hoe tsy ianareo ny eo amin'ilay toerana satria ianareo manana basy, ianareo manana erisetra. Fa azafady tompoko, jereo ilay vidéo. Ahoana moa ny tsy haiko hoe fa tena mangoritsina hoe kely fotsiny zany dia mety namoiny ahy koa tamin'ny zavatra ohatran'ireny. Entina nierovana ny fianakaviako. Entina nierovana ny zo. Fa tsy mbola misy tsisy ninina fa dia tena ohatrany hoe zavatra mandalo fotsiny le izy. Okizay reto tena okizay. Tena mba mangataka anareo mba asivy fepetra amin'izay le izy fa tena natao hiaro an'izy. Natao hiaro an'izy ny gendarme. Natao hiaro an'izy. Natao hiaro tombotsoan'olombitsy. Hatrany fe. Dia misy aina iray fondra iny. Dia firy le aina afoy vao mba misy tany tandalana eto Madagasikara. Tsy tantoko mahita le vidéo le renim-pianakaviana izay andeha hiasa tena mony aina. Okizay. Atody miady any Ambato zahay dia tsy misy azonay atao aloha amin'izao. Fa mangina izahay fa mbola ho avy ny andro iray fa misy Andriamanitra ao tampony ka zany teniny izany ho an'ny Flora Vanomanana tamin'izany andro izany no averiko aminy ankehitriny. Atody miady any Ambato izay andena filosy ankehitriny andrin'ireny radio ka mangina aloha izahay fa mbola ho avy ny andro iray fa misy Andriamanitra ao tampony. Zay ngamba ny azoko tena resaka politika fotsiny contrat-nay contrat mazava ny tato ao anaty contrat-nay tsy misy resaka mihitsy tsy azo anaovana resaka politika anato na ny filatsahako vidiko ary anytany an-tranoko nataoko mbola tsy nanao etsika politika tato na indray mandeha na indray mandeha ary mbola tsy misy etsika politika tato. Rehetanareo ny taratasy nalefany maina formation naloko ny tato formation naloko tato ary ny ARB association mitsangana ara-dalàna association mitsangana ara-dalàna ARB ny sady parti politique fa ny association manao fihetsiketsehana amin'ny fanampiana ampiarabelona dia izay io ataona io nandritra ny roa taona zay zao nanao formation tato roa taona talohan'ny fifidianana vao nanao ny taratasy taona roa amby roapolo sy roa arivo zay nanomboka tato ary atao amin'izao zany valo alina latsaka kely 80,000 personnes no ataoko hoe bénéficier an'izay formation zay ny malagasy ny sitraka an'izay formation gratuite latsaka ny valo alina ary mahatsangana orinasa za miteny anareo fa raha isan'andro mandeha mitsidika ny orinasa izay tsangan'ireo olon'ireo raha 3 isan'andro ny fidihako ao anatin'ny herintaona mbola voa arivo ny orinasa mitsangana
azo hitanareo ho ampafakarinareo izy fa antsika politika dia nefa izay nitako ny famarinana diso ve zany ny fitsanganana mitako ny famarinana diso ve zany ny fitsanganana mitako ny fanarahan-dalàna diso ve zany ny hoe misainto ho an'ny firenena ianao dia mila mitsangana ianao mandray andraikitra satria zao raha mahita zao ny firenena aza dino fa nanana orinasa Madagascar Airways atao anatin'ny atao hoe actionnaire satria shareholders moa izy zany actionnaire atao 5.20 isan-jato tamin'izany fa nakatona ane tamin'ny 2020 fen'olona tao anaty roplanina nandeha sidina ho any Comore io avion io nampidinina daholo ny olona tao dia tsy mahazo mandeha nareo hatramin'izao nga mahita ery Madagascar nareo sa Madagascar ilay sa mahavita volana makany Comore io raha najanonjy ireo fa tsisy vola international intsony teto izay nanao vola la réunion direct nanao Comore direct zay nandeha tsara zany andrisiny fotoana fitafana pitehana fotsiny le izy nefa tsy misy zavatra hoe mavita ny vitan'le izy rehefa aveo dia ohatr'izay atao amintsika politika nareo fa mampametra tamin'ny hoe raha karana ve zady tena fa teneniko mihitsy raha karana ve zady sanatao vokatra fa malagasy rakatra manao zavatra manina raha nefitra tsy mitovy dia molona dia molona dia molona be lehibe mihitsy amanjatony mivelonatro dia milasa nahoana zany miengendrer zavatra maromaro zany miparitaka any amin'ny olona fa nanantsika politika fotsiny dia zay zay nanatona ministera nandefa letatra zay ao anaty contrat tsy namazava tsara hoe règlement ana miable raha vao misy litige dia épuisé mihitsy ny voa miable zay vao mandeha zay vao mandeha andrena dia tsy niantso mihitsy ny zareo dia nandefa taratasy izy moa nametraka ny taratasy iny dia tonga dia midémission dia tsy hita zay interlocuteur atetra hatramin'ny zay moa zany dia aveo nandefa taratasy zay tany amin'ny zay moa zany sy ny tany tsy fantako hoe nisy intérim matetika tsy voavaly mihitsy izy nangataka règlement amiable zay ina tsy mety natao hoe contrat rehetrarehetra respectena la lettre fa zao moa ny farany zay mazava le tena karama tamin'ny andro tany anitsika taloha zany dia foana satria taona entany zay mety angataka fotoana ihany zay satria tsy vita ray andro tsy vita herinandro akory raha dia manteny zavatra nataony tato satria tsy nisy inona teto tamin'izay tonga teto efa mijery toerana hafa zany zay nomanetsika ny formation misy foana iny moa fa tena teo mandeha miparitaka mihitsy fa mety zany aloha nalamina dia mety dia inona avy ny fanarahana telopolo taona zany le contrat telopolo taona 5.20 taona indroa dia isa taona misy matériel didactique na réhabilitation na EPP ray dia nanome lisy tamin'ny ministère tamin'izay hoe zay tsy mandray vola hoy izy tsy afaka mandray vola fa réhabilité EPP nareo dia isaky ny soa ihany soa ihany fifika isaky ny mahavita réhabilitation zay dia maka lycée maka vatsitany dia manamarina dia mijery loloko mijery ny tableau vaovao mijery inona dia na manome matériel dicté zany manome tablette ordinateur portable ohatra zany farany teo zao amin'ny tena anareo tato lany vato zay na ny ordinateur portable 20 angamba dia nomena ny directrice ny EPP dia mitena anareo afaka manamarina zany mary tonga dia nasorona directrice ny EPP izy ny herinandro taorina mandeha dia misy négociation tany mba tany dia naverina ihany le raha matoky ohatra zany teto dia aveo zany tenenina nareo tsy nanao ninina dia misy rappel nareo tsy nanao ninina dia zany toko soa ihany zay fa manamaritsika izay commande zavatra dia makavady tany manamarina zay manaja ny contrat rehetrarehetra tato zay mbola tsisy tsy najany mihitsy ny anankiray dia ao anatin'izay raha hoe misy sanatria misy janjaina nefa mbola misy fanatonana zany dia nefa tsy misy mihitsy an'izay fa didiko felehibe dia ohatr'izao zany mety firenena sangany ianao maneho hevitra miady dia pitehana fa raha olona hafa hoa na hafa dia mety sy tonga fandarana tsy tapaka fa manana studio efa tsy zao hoe tonga dia sokotro zao manana studio efa manamboatra zany zay tsy telo andro zay fa tonga tsy tesolana mihitsy ny fandarana fa ny fiangonana zany zao mbola midadevitra mizanjareo azy dia ny cinéma moa zany zao koa ny tiako resahana ty cinéma ty zany malagasy voalohany pionnier tonga cinéma numérique teto Madagascar Cinépax teratany karanany canal Olympia zany teratany vahiny frantsay fa za rery malagasy teto ary ny toroana
10 000 ariary miditra sy raha 15 000 hatramin'ny 35 000 ariary izy any akafa 10 000 ariary ny ato hoan'ny jazamalagasy zany hoan'olona rehetra mba te-sitraka hoe voaka box office dia mivoaka ty Madagasikara zay ny négocier taloha fa tonga dia mafy zany tonga dia tsisy tsony zany ary orinasa zato malagasy ty an'ity mahamanjaka ny olona mivela dia zay zany ny fomba fisainana moa zany dia zay nentina teto zay natoko hoe adosoana ave mitsangana ho amin'ny tanindrazana sy ny tena hitakina ny rarina sy mihitsy tsy fanarahan-dalàna moa dia efa reny hitanareo reny zao zamantsy zay maheno zao efatsika miteny zao satria dia zany milony tamin'ny sedisy io hoe nitsangana tamin'ny candidat eny ary fa mihevitra ny eny tsy mitovy ny vany tanindrazana ty ne tsy anareo reny fa anay koa amin'ny vahoaka malagasy ty fa tsy anareo reny fa tsy tena betsaka fa resaka politika mbola ka fotoana no fanomboka hevitra politika manana malalaka tsara mihitsy amin'izao anao hevitra politika dia